faly miarahaba anareo ny tokantrano manaraka ny eto fandarana ataony Meteo Madagasikara zany amin'izao maraina izao makahery ihany koa an'ireo zay traboina moa zany nandritra ny fandalovany rivodoza emin'aty indrindra tany amin'ny morontsiraka atsinanany nosy iny satria ny fivoaran'izay mihitsy zany zao no horesantsika eto amin'izao fotoana zao tamin'ny 7 ora maraina teo izy dia tany amin'ny distriktan'ny Akora zany nisy ny foibe ny rivodoza emin'aty zany hoe mikisaka miakandrefa nefa tafiditra ao anatin'ny faritry Orombe zany izy amin'izao fotoana izao miena ny heriny aloha zany amin'ny ankapobeny satria rehefa miditra tanety moa ny rivodoza dia saika misy an'izay fihenana tanjaka zay hatrany tempête tropicale forte tempête tropicale modérée zany tanjaka ny amin'izao mbola misy rivotra hatrany amin'ny 100 km isan'ora izy raha natafiotra 700 km isan'ora manohy ny diany mianatsy misoma miakandrefana trano zany izy amin'izao fotoana zao zany hoe mamonjy ny faritry ny nosy indray zany ity rivodoza ity amin'ity androany ity satria any ihany koa no eritreretina ivoahany ny orana sy ny rivotra miaraka aminy mbola somary maromaro ny faritra izay miaina an'izay zany satria nyresantsika teo zay dia ny ivony zany no hitany amin'ny distriktan'ny Akora koa manoloana an'izany rehetrarehetra zany dia mbola misy hatrany zany ireo faritra mahazo ny filazana amin'ny loko mena mahakasika an'ity rivodoza ity voakasika an'izay zany any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana mbola ny rambirambony zany mbola hitany fa miala tsikelikely ihany moa zany zay amin'ity tontolo andro ity torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Orombe zay idiran'ilay rivodoza amin'izao fotoana zao ny any Anosy ny faritra Androy ny any Benenitra Betioky ny any Ampany filazana amin'ny loko mavo kosa ho an'ny distriktan'ny Beroroa Ankazoabo Sakara Morombe ary ny any Tuiliara voalohany sy faharoa filazana amin'ny loko manga kosa na fahamailona moa zany satria na dia efa lasa ny rivodoza dia mbola mety miakatra ny rano ny resaka hoe firodanana tamboho na trano sanatriany zany mbola mety misy dia misy an'izay filazana amin'ny loko manga zay ho any amin'ny faritry Vadivavy ny any Fidifinany ny any Moronmaniary ny any Mahatsiatra ambony mbola maro ny faritra mahazo rotsakorambe ao anatin'izay ny ranomasina ihany koa dia mbola somary mikorotana zany any amin'iny morontsiraka atsinanany nosy sy ny ary amin'ny tapany atsimo andrefany nosy koa iangaviana zany ny voakasika an'ireo filazana loza na ny any ranomasina zay na ny tanety hitandrina hatrany ary mba hanaraka an'ireo toromarika omen'ireo manam-pahefana zany mba tsy hisiany loza be tafahoatrana zany satria dia mbola miteradoza hatrany aloha zany rivodoza ity raha ny fijery azy na efa tanety na lazaina hoe mihena zay ny heriny izay ny vaovao aloha tamin'ity maraina ity azo efampizarana miditra eto ihany zay rehefa misy vaovao afaka resahana indray rehefa avy eo